Falompiaravantsika mpanaraka an'ity serasera telonisy ity indray. Androany alahady fetin'ny sapakazo na sapandrofy ho an'ny izay mpivavaka. Ny zavatra ohatran'ny nanaitra anako androany zany maheno an'ilay tantara androany dia tsy ino zany fa ny resaka vahoaka. Resaka vahoaka ity tsy voa amin'izao fotoana izao ihany fa efa hatramin'izay ka hatramin'izay zany tamin'ny hitantsika tamin'ny fety androany io misy an'ilay vahoaka mora manadino hoe amin'ny fotoana anankiray izy tia be anao vahoaka rehetrarehetra tena tia be anao mankalaza anao sy midera anao amin'ny fotoana anankiray izay tsy ampy firy andro aorianan'izay izy indray no mangataka anao vonoina sy hofatsiana ohatran'izany ny vahoaka zany tonga hatramin'izao fotoana izao zany resaka zany misy fotoana ianao manao propagandy mameno kianja ny Coliseum ianao amin'ny fotoana anankiray tena feno mihitsy nefa rehefa raikitra ny fifidianana mitsipona salanisy ianao rehefa any amin'ny vokatra ohatran'izany ny vahoaka matetika mora manadino mora rebrebena rehefa omena zavatra izy dia makafianao ohatran'ireny hoe ianao zany tena izy fa rehefa avy eo indray vetivety izy dia manadino an'iny zavatra iny rehefa ohatra tsy mahazo zavatra intsony amin'ny lafiny anankiray koa mbola ohatran'izany any amin'ny lafiny ratsy indray koa amin'ny fotoana anankiray izy na ampijaliana ohatran'iny izy tena mijaly izy tena matsiaro mijaly ary tena manenonenina mihitsy miteny hoe nga tsy ho avy eo ny fifidianana fa rehefa tonga indray ny fifidianana ianao indray lasa tiany indrindra ka izay no matetika averimberina foana amin'ity resaka fifidianana ity hoe tadidio ny zavatra iainanao amin'izao fotoana izao mahafaly ianao hoe ny zavatra iainanao amin'izao fotoana izao raha mahafaly ianao ny zavatra iainanao amin'izao fotoana izao dia valio soa vidio ny olona nahatonga anao amin'izany zavatra iainanao tsara zany raha ohatra ndraika hoe mampijaly anao ny zavatra iainanao amin'izao tena anaty fijaliana tanteraka ianao ohatra hoe tapaka foana ny jiro tapaka foana ny rano miakatra ny vidim-bary tsy afaka miaina araka ny tokony izy mihitsy ianao dia tadidio indray koa hoe iza ny nahatonga anao tamin'izany zavatra zany dia rehefa tonga ny fifidianana dia faizo ny olona izay nahatonga anao iainan'izany zay zany ny tokony fandehan'ny zavatra fa tsy hoe amin'izao fotoana izao ianao mijaly dia mbola iny olona iny ihany no fidinao amin'ny manaraka na amin'izao fotoana izao ianao miaina tsara dia ovorebirebin'ny olona vaovao na olona hafa ianao amin'ny fifidianana dia manjary tsy fidy an'ilay amin'izao fotoana izao izay fotsiny zany ny resaka androany mba manaraka ny firindran'ny zavatra misy zany hoe izay olona efa mahafaly ianao dia fidio rehefa olona tsy mahafaly ianao dia aza vidiana intsony fa tsy misy olona hoe miova tampoka zany hoe nandritra ny 5 taona izy nampijaly ianao dia ao fifidianana izy hoe ahafaly ianao tampoka mandritra ny 5 taona manaraka marina fa misy miova ihany ny olona misy manana fanapahan-kevitra anao zavatra tsara tampoka ny olona fa ny mpanao politika mbola ohatra no lavitra n'izany izay zavatra resahantsika androany fa dia mirary alahady mahafinaritra daholo dia mirary herinandro sambatra indray ianao matoa